Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ndray ny zava-misy na ny sary azo tamin'ny azanabolana tamin'ity anio tia misy atrano aloha ny fikorotanana tsy famarina toeran'ny abakabaka Madagasikara indrindra ho any tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara iny tamin'ity anio ity misy ihany koa ny fanatonana rindraona avy any amin'ny tapany atsimo lakan-drano Mozambika izay tombanana mandalo atsimo Madagasikara atao anatin'ny 3 andro ho avy ka manoloan'izay dia somary hiverina na azo vahana kokoa ny tandrifindraonina misy tokotoko ho an'ny tapany atsimo atsinanan'ny nosy sy ho an'ny ilany atsinanany avoatany mety mitatra hatrany amin'ny tany fahatry melaka ihany koa izay hitantsika eo rehefa avy eo moa ny mahakasikasika an'izay fa mahakasika ny maripana kosa indray dia miakatra hatrany aloha ny maripana indrindra ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny mifanohatra amin'izay kosa nefa ny mety hitranga ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara sy dia mety hisy fidinana izay maripana izay any amin'ny andron'ny asabotsy anoany toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitsy vao maraina mety ahitana zavona vao maraina be ho an'ny avoatany sy ny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara orin'izay moa dia ny masoandro no hibatoerana ary mandraona ny andro ho an'ny faritry Savasy Ambatsoa Lanjirofo ary koa manakaiky ny Nosy Be ny ambony moa dia ny masoandro no mibatoerana mandritry ny tapakandro maraina amin'ny rapitso ho an'ny rapitso tolakandro kosa indray mandraondraona ny andro ho an'ny avoatany ny atitany any andrefana sy ny atitany atsimony Madagasikara iray manontolo na izany zany dia saika maina aloha zany amin'ny ankapobeny manerana ny nosy raha ny maripana ovinavina amin'izay rapitso izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana somary milatsaka na midina kely izay maripana izay ho an'ny faritra atsimo andrefana satria dia 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra andrasana any amin'ny faritra atsimo andrefana ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara kosa indray dia mafana tanteraka ny andro misy tonga hatrany amin'ny 40 degré celsius ho an'ny distrikany Besalampia 30 degré celsius kosa ho an'ny any amin'ny faritry Betsiboka ny ambony moa tsy dia misy ny fivana goavana andrasana mahakasika izay maripana izay ny toetry ny androntsika ho an'ny zoma mety hisy ny orana tandrivindraona ho an'ny atitany faritry Melaky ny any amin'ny faritry Bongolava ary koa ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara ray manontolo manomboka any amin'ny faritry Vatovavy zany ka hatrany amin'ny faritra Anosy mety ho voakasika ihany koa ny ilany atsinanan'ny faritry Vakinakaratra Moromane Matsiatra Ambony ary ny faritry Iorombe mety ahitana orana tandrivindraona vitsy ihany koa manakaiky ny distrikana Ambanja sy Ambilobe ary koa ireo toerana manodididina azy fa amin'ny ankapobeny aloha ny ambiny dia ho maina ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny zoma izay 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius eo hatrany ny maripana raha ho an'ny avoatany ny morontsiraka atsimo atsinanana kosa no mety hisy fidinana goavana izay maripana izay satria dia 20 degré celsius ny maripana andrasana raha toka manomboka miakatra kosa izany ho an'ny faritra atsimo andrefana mbola mijanona hatrany amin'ny 40 degré celsius hatrany ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Melaky iny hatrany aloha no ahitana an'izay maripana ambony indrindra izay ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy mbola mitoetra hatrany orana tandrivindraona ho an'ny tapakandro arivo indrindra ho an'ny faritry Melaky sy ny atitan'ny faritry Menabe na manakaiky ny distrikany Mianavazy zany mety ahitana an'izay ihany koa ny any amin'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana mandraona ny andro ho an'ny ilany atsimo atsinanany Anosy ny any amin'ny tapany avaratra Madagasikara ihany koa dia mitoetra hatrany tandrifindraona vitsy amin'ny tapakandro ariva raha ny maripana ovinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay misy fidinana ho an'ny avoatany satria dia 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius fa misy fiakarana kosa izany ho an'ny tapany atsimo atsinanany Anosy zany hoe miverina miakatra hatrany amin'ny 17 degré celsius izay maripana izay raha ny any amin'ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara ny ambony indrindra dia mbola mitoetra hatrany ho an'ny faritry Melaky sy ny any amin'ny faritry Betsiboka izay manodidina ny 30 ka hatramin'ny 40 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay andron'ny sabotsy izay hatrany dia izay indray ny météo tamin'ity anio ity ary rapitsy indray fotoana manaraka velomoto